Nyambasatrano soa sy atia miarabantsika ery tokantrano ato tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao larina fa 7 ny fampianarantsika manonona ny hatsarany Eosoa amintsika tsy avy tokantrano ary mirary isoantsika rehetra hotahiny Eosoa hatrany hatrany. Ny lohateny fampianarana moa dia hoe inona moa zany ny antony ivavahana raha ohatra ka mbola mpanota ihany ny faran'izay. Zay tokoa zany ilay fantaina hoe inona ny antony ivavahana. Raha toa ka mbola mpanota ihany ny fiafaranao, ina moa zany ny antony andehanana mivavaka tokoa zany. Ny antony dia tsotra kely ny antony rehefa vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isea 7:20 ny vakiantsika. Isea 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa hoe raha izao ary ny zahatra ny tenenio Andriamanitra io dia ina tokoa zany ny antony ivavahanao rehefa mbola mpanota ihany ianao. Vakio tsara nge ny teny dia afaka mijerytsika ho amin'ny teny frantsay moa dia amin'ny teny frantsay izy ao, any teny inglisy dia amin'ny teny inglisy izy ao, amin'ny teny sinoa dia amin'ny teny sinoa izy ao. Dia zao mivalaza indro ny tanany ava tsy fohy fa mavonjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zany ny Andriamanitra marina dia mametraka mihitsy hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota zany. Ary vao mahery izy misaraka aminao mihitsy ny araka io voalazany ten'Andriamanitra io aminao mpanota zany. Ka ho an'ny olona rehetra izay mino an'izany Andriamanitra zany izay ao anatin'ny soratra masina io, ianao zany rehefa mpanota dia tsy menanao nge io Andriamanitra io fa lany andro fotsiny hoe hivavaka. Ary izay no mahatonga ny ambasadorany Eosoa misintona anao anatiny ny Eosoa foana. Satria ao irery ihany no fanafana ny fahotana. Ary izany no mahatonga ny ambasadorany Eosoa mitsangana manam-porofo hoe tan'izao tontolo izao ny hatsaran'izao Andriamanitra toriana zao. Fa raha mpanota anao dia tsisy menanao zany io Andriamanitra io, mazava be io teny hoe za tsy mihaino ny mpanota ozy ny teniny. Ary zany ny tenin'ny mpaminany zany. Ary ny teny Mose dia hoe mpaminany Israeliana no ianonareo. Zany ny tenin'ilay mpaminany zany. Deutéronomie 18:15. Donc avaintsika ny tenin'Andriamanitra hoe mpaminany avy eo aminao dia mpaminany Israeliana zany. Deutéronomie 18 dia ny andininy fa 5:20 dia ny 7:20 enotsika. Deutéronomie 18:15. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ho anao, izy no henonao. Eno zany le tenin'ny mpaminany fa io Andriamanitra io zany dia miteny araka ny tenin'ny mpaminany ny dikan'izay. Mazava be mihitsy le teniny zany eto. Ka amin'ny andininy fa 8:20 moa dia mametraka amin'izay izy hoe mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao ka ataoko eo am-bava ny teniko ary ho lazainy aminy izay rehetra andidiko azy. Ka izay rehetra tsy miaino amin'izany mpaminany zany zany, izay tsy miaino ny teniko, izay ho lazainy amin'ny anarako dia izany hoe tsara azy. Zany hoe le tenin'ilay mpaminany zany dia miteny hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota. Ina moa zany ny antony ivavahana rehefa tsy haino izy. Eto anatiny hoe lany andro nge ianao dia hivavaka any zany tena marina. Lany andro ianao mivavaka, lany andro ianao manao an'izao rehetra fa tsisy menanao zany ao. Zany hoe mandanindany ny andro fahatany amin'ny sy amin'ny antony. Raha ho vakiantsika ny tenin'Andriamanitra ny ohabolana ohabolana 5:20 ao. Ohabolana 5:20 andininy fahavalo. Ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'Andriamanitra iayavà. Zany hoe le fanatitra ataonao zany lasa fahavetavetana eo masinao. Ka nino moa rehefa mivavaka dia manao fanatitra ny teniny izy zany ohatra ny araka ny mba fiheverany olo anazy. Fa rehefa mpanota moka anao dia ratsy fanahy dia lasa fahavetavetana eo masina io fivavaka ataonao io. Fa ny fivavaka iny marina no sitrany. Zava-be zany rehefa tsy marina zany dia tsy mety mihitsy. Ary ao amin'ny andininy fa 7:20 izy dia mamaky an'ity tenin'Andriamanitra indray tsika angambany jefa tsy haiko iny.
andiny fasia amby roapolo na 15-29 iava dia lavitra ny ratsy fanahy fa ny fivavakeny marina no enony eno am'izay nge hoe tsy mety mihaino an'io ratsy fanahy mihitsy linge zany io andriamanitra io tsy mety mihaino ny mpanota asakasaka anao zany da mbola hipetraka aminatin'izany sary zany za zao tsy miresaka mihitsy ny momba le teny filazantsara mihitsy fa aleotsika resaka nyrikatra amin'ny tenin'ny mpaminany sy ny salamo ary ny tenin'ireo olon'andriamanitra tany amin'ny andro testamenta taloha de efa hatrany mihitsy neny fitenena fe tsy mihaino mpanota zany io andriamanitra io fa lany andro eno ivavaka itenenako amin'ireo olombelo etra milaza fa mpanota io tsy maintsy minota io zany de tsisy andriamanitra mihaino zany e ka rehefa tsy mihaino zany andriamanitra dina zany ny antony ivavahana tena mba aza mivavaka atsony rehefa fantatrao fa mpanota aza mivavaka atsony petra ohatranao tsisy dika mihitsy ivavahanao fa izay no mahatonga any miteny hoe manatona ny ehosoa fa tena ao amin'ny ehosoa rehetra ny vaholana tafaraka amin'ny ehosoa anao vao tena tsy manota intsony ozy ny hoe impossible zany fa tena possible satria efa toriny ambassadeur-ny soisiady azy zay natonga avako ety ary efa miaina ao anatin'izany ny lefa manareo vomarito am'ty planeta terre ity anjaranao izy zany miditra fa tena petrako aminao editra afianao satsititra de valio any amin'ny toromasonao any fa zay ny amaranako ny teny koa hiditra afianao satsititra fa ziady a manorohevitra hoe mijira ny farana am'izay ny teniko am'ty fampianarana ity de miraha sotsika samotonga saina ho amin'ny fitozan'ny fampianarana manakandrea ivavakytsika ary voninahitra anao dada maraiava misaotrapetsaka ny am'izay teny manome saina fa tena tsy mihaino ny mpanota sy ny mpanao raty zany mihitsy ianao halanao mihitsy ny ary zany tsy misy olombelo afaka amin'ny fahotana zany fa raha mbola am'ty tany ity fa mpanota daholo izy rehetrarehetra sy hoihany fa tonga Yahosoa zay ny rahainao tamin'ny fotoana zay nivinitity efa lasa izy maty zany anaran'izany maty indray ny fahonjena maty ny famerenana ny olona ho hiala amin'ny fahotana ary lasa tsy ho mpanota intsony rava daholo zany sotrapetsaka nefa ny dada iava zay Yahosoa fa tonga indray zany fotoana zany ankehitriny famerenana ny olona hiverinao any aminao dada maraiava ampafantaranao ny olona fa tsy mety mijanona ny famarianao fa tsy mety mandeha foana zany fanafana ny fahotana zany vonjeo ny olona dada maraiava vonjeo ny olona matena hovovonjy eo amin'ny Yahosoa vonjeo ny olona Yahosoa voninahitra nareo mianaka mandrak'izay anaranao Yahosoa no masany vavaka rehetra zany halleloia amen de maraha sotriketa samy teny Yahosoa malona zany teny fampietetana zany mandra-peona manaraka indray tena matory tompoko